Miaravantsika rehetra indray manaraka ny serasera 3 minitra ity androany anao 3 minitra alahady anankiray tsy hoe alahady nay fa alahady iray zany satria spécial ny alahady androany misy zavatra maromaro mety hitranga eny an-dalana dia misaotra antsika rehetra manaraka izany. Any Roma zany zay no mivavaka na dia hoe isaky ny 100 metatra ary dia misy fiangonana ty satria any Roma mba fiangonana malagasy dia mba mihaona malagasy zay tena anisany mahafinaritra na isaky ny alahady ka raha mbola misy foana ny lamesa alahady any Roma dia any zay mandeha mbola lavidavitra ny lalana. Androany alahady manokana satria alahady tsy azon'ny andehanan'ny fiarakodia any Roma noho ny fitodiovana ny tontolo iainana zay le ataon'ny zareo alahady ekôlôjika mandeha train zay mandeha train dia avy eo mandeha bus ao ary ty zany ny train andehananay famainay ihany fa zany hoe ty ny train eto Roma tsy eto Roma zany fa avy aty amin'ny Roma Nord avy amin'ny Roma avaratra mandeha makany amin'ny tampon-tanànan'ny Roma. Miditra ny métro ny Roma indray zany somary maloto ny toerana. 4 minutes manaraka isaky ny 4 minutes zany sisisika kely tsy tsonona mandrotsorotsy na mandrepirepy za mozika zany dia miandry bus indray ny fa tonga bus andehanana 10 bus dia voatery mandeha tongotra aty amin'ny elakelatranatra n'izao misy fiangonana malagasy zany tantanana jésuite klasy mandrin'ny jésuite fa misy chapelle anankiray atao hoe San Macuto zay tonga. Rehefa vita ny lamesa dia mijerijery kely ny tanàna manodidina dia manaratra kely mandala etỳ Vatican ry ariana ireny basilika Saint-Pierre sy place de Saint-Pierre marina fa mipetraka aty Roma izay ary Atsambadika tsy ho fiasana fa tsy dia matetika mandeha eto amin'ity toerana ity dia manaratra rehefa hoe eto amin'ity place Saint-Pierre ity io ny basilika Saint-Pierre Saint-Pierre anazy misy fasan'ny Masin-da-Pierre katolika ry ariana ry trano fanaovan'ny Papa Kabary fa toy izy tamin'ny 12 dia vita somatsara indray ny androandroany iny alahady anankiray teto Roma niaraka tamin'ny malagasy niaraka tamin'ny fiangonana niaraka tamin'ny fianakaviana niaraka tamin'ny namany ihany koa.